mafy fa mbola tsy mendrika ho Jesosy zany tena maina zany ataovy mafy mihitsy. Amen, amen, amen. Zao anangana antsika rehetrarehetra hitsangana ilohetsika hiritsika le Andriamanitra noho ny Andriamanitra no terahintsika. Alléluia. Ao daholo ao tsara. Alléluia. Alefari. Amen. Oh. Mafy mihitsy ny tehakatsika. Louer le Seigneur des Seigneurs, le Dieu de Dieu. Alléluia. Madiza mitsy betsiketsy aza menamena te. Alefa aza menamena mitsy.
dia vavaka alohan'ny anomboanantsika ny fotoana Andriamanitra rainay eo saotranao indray ny amin'izao fotoana sy nomenao izao saotranao ny amin'ny teny saotranao ny amin'ny fampahirezana saotranao ny amin'ny zavatra rehetra tsara ianao ary tsara ny eo aminao tsara mihain'ny teninao indrindrindra ny mampiatra n'izany teny izany vao mahay tena mahatsara mihitsy satria ahafahanay mampiseho anao amin'ny olona sy mbola tsy mahafantatra anao ankehitriny Andriamanitra ray eo Jesosy Kristy fanay masina anao dia hitarika amin'ny teny hanokatra ny fonay ianao koa no hiteny eto fa tsy fisainan'olombelona ihany dia ianao no hitantana an'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen. Teneny eo akaikinao hoe tonga sao matsara eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra indray ianao ary tia zavatra tsara mihoatran'izany amen. Misy fantanina anankiray apetraka teneny eo akaikinao hoe que Dieu te demande de faire aujourd'hui. Jerevantsika amin'ny Proverbe 21:3 asokafo kely ny Bibla antsika Proverbe 21:3 zao ny voasoratra hoe ao Proverbe 21:3 La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Ni partageko anareo androany école de solution androany mety hoe tsy voateniko amin'ity izy rehetrarehetra fa mba fahalalana kely ny afaka mipartage hoe inona ny atao hoe justice inona ny atao hoe sacrifice indrindra manko tsika lasa ohatrany hoe ampifangarontsika le sacrifice justice amin'ny Osée 6:6 koa jerevy ny Osée 6:6 hitanareo le proverbe teo jerevy ny Osée 6:6 dia mba mangataka olona ray mba mamaky anazy azafady rehefa hitanareo le izy na miteny gasy na miteny français Osée 6:6 raha misy mahita dia mba afakeo azafady tompoko. Makina amin'ny anaran'i Jesosy fa famindram-pony sitrako fa tsy fanatitra latsa-drà ary fahalalana an'Andriamanitra noho ny fanatitra dorana. Amen. Amen. Misy ifandraisany ihany io miaraka amin'ilay proverbe en fait mba nampisopafy ny fanahy masina anazy zany amin'ny resaka hoe sacrifice misy idirany obéissance le izy teneny eo akaikinao hoe obéissance ny justice dia resaka obéissance ny sacrifice dia ndraytsika mihitsy miteny hoe ohatra zao ameko ohatra nareo hoe efa fantatra ohatra hoe misy mila mipardonner na ohatra hoe misy manana problème amina olona dia tokony hoe ipardonner fa fantatrao zay nefa alohanao ohatra mijeûner azonareo zay le sacrifice alohanao au lieu de que tu pardonnes zany tu préfères jeûner donc hitanareo dia anao mety hoe bon j'ai déjà jeûné donc voilà nefa mety tsy akaizy san'Andriamanitra le izy fa ianao le mila mipardonner nefa nitadiavina zay ohatrohatrotra zay le izy dia obéissance le izy dia zao teneko anareo anatin'ny obéissance misy victoire satria école de solution zany chaque victoire ou chaque étape spirituelle dépend de ton obéissance à la parole de Dieu. Teneny eo akaikinao hoe étape ny fanarahana an'i Jesosy misy étape foana spirituelle araka ny tenen'ny pasteur ateo ny ray aman-drentsika ara-panahy hoe miala any Egypte atsika miditra ny désert atsika ny objectif atsika Canaan ao anatin'izay misy obéissance foana arahana teneny eo akaikinao misy obéissance foana izy amintsika ny ohatrany hoe teny teo i pasteur hoe izy ny ohatrany stagnao izy mibode azonareo matoa ianao mibode amin'ny anankiray dia tatoe fa misy désobéissance quelque part misy désobéissance matetika koa tsy ananatsika loatra hoe obéissance satria tsika manque de connaissance de la parole de Dieu
azonareo dia lasa tsy fantatrao inona ny tokony ataonao tenenao mahazo to mihitsy araka ny tenin'ny pasteur ao izy foana tena mange la parole tenenao kana mange la parole izy amintsika ato mbola ohatrany hoe efa maky baiboly mbola kamo izy aza menatra tsisy mamenatra zany azaka zay tantao ely zay fo zay tena tadiavin'ny jesosy amintsika mihitsy hoe miaika tena marina zay tadiavin'ny jesosy miaika azakamo tavaka ao antonton elia tsy kamo tsony anao tonton elia zay zavatra zay dia efa tsara be tena tsara be zay mahatonga atsika indraindray stagne satria manque de connaissance ny parole atsika dia lasa tsy manana directive dia tsy manana an'le obéissance ao inona marina moa tokony ataoko dia lasa bloquentsika spirituellement dia natsika se sentir lasa hitanao hoe zay le tenen'ny pasteur teo hoe lasa misy oppression dia lasa zany hoe matsiara no ohatrany hoe vopression foana le satan satria tsy manana victoire azonareo zay le izy dia ny étape spirituelle atsika voafehy an'ity Matthieu 4:19 ty jereo sokaso io ny tena tsotra ny tenen'i jesosy nefa tena ao daholo le étape tokony andehanantsika Matthieu 4:19 hitanareo zay izy aussi Jésus il leur dit suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes hitanareo io l'étape spirituelle tsotra be izy rehefa niona tamin'ny mpianany voalohany jesosy dia zay hoe suivez-moi izy jesosy manarahany jesosy tsy hoe manaraka an jesosy de Paris à Marseille zay le izy tsy d'endroit zany hoe de point A à point B fa tena le toetra hoe fais comme moi regarde moi dia ohatrany hoe le toetra ny tiany jesosy tenenina io hoe suivez-moi ohatrany hoe ndao tahaka ahy voilà c'est ça en fait zay tsika zany rehefa mirencontre an jesosy dia mila tahaka an jesosy dia tahaka an jesosy nefa jesosy ina parole Dieu c'est la parole azonareo zay hoe mila mihinana an'le sakafo ianao satria lasa quelque part ianao tena tsy mandroso ratsy dia mila zay hoe suivez-moi mandeha zay mandeha ohatrany hoe de point A à point B fa misy étape zany zay hoe suivez-moi mila tahaka an jesosy anao dia mandeha dina ny objectif final en tant que disciple pécheur d'homme tsika zao tsisy afabela am'zany ninina ny onction azony olona tsirairay pécheur d'homme foana ny zay tsy maintsy mambabo miamy mavery tsika zay en tant que disciple teneny akaikany hoe tu n'as pas le choix tu devrais pécher des hommes pécheur d'homme moa zany voilà zay le izy amen zay le izy tsika zao quelque part atsika ohatra hoe mbola tsy mahavita hoe mamonjy fanahy dia quelque part atsika misy étape zany mbola mila mandroso foana tenena ka hoe mila mandroso foana le objectif dia zay mamonjy fanahy zay le izy dia anisan'ny tena obéissance tena tsara indrindra dia ny soumission tenenao akaikina hoe soumission derrière une soumission il y a une bénédiction derrière une soumission il y a la solution tenenako anareo satria anatin'ny obéissance fandray mihitsy ny obéissance sy ny soumission en fait ohatra hoe pardonner pardonner zay le izy se soumettre am'izay ianao miobéir am'izay ianao dia rehefa mipardonner ianao misy bénédiction azonao dia misy la clé vao misy fotoana pasteur ohatsy ny teny hoe déblocage ny problème anao izy ianao mihitsy mety tsy débloqué azonao tsy débloqué anao en fait am'le obéissance ny parole dia zay le izy dia hojerevantsika ohatra hoe Romain 13 mazava tsara na amin'ny état naturel jereko Romain 13 soyez soumis aux autorités jereko tsara payez vos impôts jereko misy zany soumission na hoe dans zavatra napetraka Andriamanitra ataoko malakilaky le izy raisy fotsiny le verset dia mba vakio rehefa any an-trano
Romains 13 io manomboka be da be resaka soumission io resaka momba hoe ahoantsika vis-à-vis ny structure dans le monde hoe resaka loi zany hoe amina pays anankiray mila mise soumettre atsika satria na ny antony jerevy tsara Jean 19:10 jerevy tsara valiteny Jesosy tiako be mihitsy Jean 19:10 raha misy mahita dia mba tiako hoe iza dia mba mamaky azafady Jean 19:10 Jean 19:10 ento amin'ny anaran'i Jesosy dia hoy ny Pilato taminy tsy miteny amiko va ianao tsy fantatro va fa manana fahefana andefana fantatrao va fa manana fahefana andefanao aho sady manana fahefana hanombo anao amin'ny hazo fijalianako hazo fijalianako Jesosy namaly azy hoe ianao tsy manana fahefana amiko akory raha tsy nomena anao avy any ambony ka izay nanolotra taminao no manakeloka bebe kokoa. Amen. En teny français sy mazavazava izy manana Bible en français. Ok. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu parles? Tu ne parles pas? Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que le pouvoir de te crucifier, que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il m'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Amen. Hitanareo tsara manazava tsara Jésus hoe tsisy autorité ozy izy tonga raha tsy avy any an-danitra. Io zany ninona mety hoe méchant be le roi ninona re président tonga eo reny radio fa avy any amin'Andriamanitra mety hoe olona illuminati ohatra izy oui fa radio fa c'est Dieu qui l'a permis qu'il a ce pouvoir azonao mazava be tsara iny valitenin'i Jesosy amin'ny Pilate iny tu n'as pas de pouvoir sur moi izy tant que le pouvoir ne vient pas d'en haut. Hitanareo zany dia zao tsika mila mirespecter an'izay pouvoir zay zavatra structure zay même un Pierre 2:13 jerevo vakio tsara mazava tsara io ohatra hoe par rapport amin'ny serviteur sy ny maître mety hoe ny patronao ohatra manjakazaka be dia mila atsika foana misy soumettre amin'izay azonareo ao anatin'izay soumission zay mihitsy nitadiavin'Andriamanitra jerevo ao amin'ny église koa Andriamanitra 1 Corinthiens 12:28 dia manazava tsara an'izay structure zay hoe hitanareo voaranareo tao ve le verset 1 Corinthiens 12:28 koa jerevo même à l'église io ngamba tiako vakitsika izy andray mahita le verset 1 Corinthiens 12:28 eny tompoko 1 Corinthiens 12:28 rehefa hita dia tenena tiako tenena aminareo partout Dieu ninina zany le monde marina hoe Satan est prince de ce monde fa tadio fa Dieu au-dessus de Satan ninina ny autorité eto zany dia mbola Andriamanitra ihany mametraka azy hoe oui ok apetrany ihany io azonareo tsika zany hoe mila manaraka an'izay autorité zay tsika même à la maison mila manaraka an'izay autorité zay tsika hoe misy papa misy maman dia misy ny enfant mila arahana zay autorité zay mila arahana hitany 1 Corinthiens 12 oui. 28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner et de parler diverses langues. Amen. 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 Tiako tenena aminareo fotsiny eto obéir la parole zay ny tena fen'le izy ao anatin'ny désobéissance dia c'est la mort zay teneniko anareo désobéissance voalohany dia niaingan-tanin'ny Adamo désobéir izy dia lasa tratra malédiction dia la mort désobéissance koa jerevantsika ao anatin'ny Bible dia tantaran'ny roi Saül jery fotsiny any amin'ny Bible any teneniko anareo fotsiny izy dia rehefa misy fotoanareo dia vakio roi Saül koa ny désobéir à Dieu dia lasa
maty koa. Jonas, mahafantatra ny tantaran'ny Jonas daholo tsika. Io rahana hoe andana makany Ninive, aleo no mandeha any amin'ny Tarsisy. Dia lasa any anatin'ny lanitrondro. Tsika ato misy any anaty kibon'ny trondro. Misy anatin'ny kibon-trondro tsika spirituel. Maty spirituel tsika fa eto. Aza menatra. Nisy teneno eo akaikinao nisy désobéissance quelque part. Mbola misy fanantenana mato mbola velona. Fa raha ohatra ny nahazo ny Ananias Safira, iza mahafantatra ny tantarany Ananias Safira tsika. Nao teo tsara acte 5, 11, 5 1 à 11. Jereo tonga dia maty eo eo. Nandaiga teo amin'ny mason'ny Petera. Tao amin'ny fanahy masina moa zany fa tsy hoe Petera. Hitanareo, io zany tena preuve mihitsy io tantarany Ananias io, ohatra illustre io Andriamanitra tena tian'Andriamanitra sy mihitsy nareo une fois désobéir mandainga dia fahafatesana ilay izy. Mety hoe velontsika fa mort spirituelle atsika satria mazava tsara koa ny amin'ny apocalypse misy hoe première mort, second mort. Première mort efa maty ny spirituel anao, efa attristé le Saint-Esprit eo ihany izy fa malahelo dia tsy miagir fa obéit à Dieu. Mazava ny amin'ny Corinthiens 11:30 misy hoe marary ny église, misy infirmité ny église, satria tsy manana victoire atsony zareo. Tany Corinthe be da be izy maty, be da be marary, be da be ny infirme satria tsy manana victoire atsony satria nisy désobéissance atao. Azonareo ny solution voalohany indrindra raha te handrosa dia obéir foana la parole de Dieu, peu importe coûte que coûte, obéir fa hotanao. Amen. Zay, alléluia. Alléluia. Teneno akaikinao fotoanako androany. Alléluia. Sahala mahitatsika tsirairay avy indray. Nara-maherin' Jesosy. Misy fiovana eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Teneno indray no akaikinao misy fiovana eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Manantena foana zavatra tsara eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Tsangana alohantsika hivavaka tsika. Ndao mamaky ny psaume 121. Psaume 121 dia avy eo tsika misy hira ataontsika avy eo hirantsika eo anatin'izany. Psaume 121 raisitsika. Salamo fa 120 Psaume 121 salamo fa 120 efa hita dia vakitsika miaraka aminaran'i Jesosy. Manompo ny masoko eny amin'ny tendrombohitra avo afiaiza ny famonjena. Ny famonjena dia avy amin'ny Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Tsy mahavelany ambozozo anie ny tongotrao, tsy ho rendrihana anie ny mpiaro anao. Indro tsy matorona rendrihana ny mpiaro Israely. Jehovah mpiaro anao, Jehovah mifelofanao eo amin'ny ankavananao. Masoandro tsy mba hamelanao ny andro na ny volana no ny alina. Jehovah hiaronao amin'ny ratsy rehetra, eny hiaro ny fanahinao izy. Jehovah hiaronao na mivoaka miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Deklarenay zany ray io ary dekretenay zany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Sandato ny tananao dia saintsainy izay psaume vakitsika teo izay. Jesosy. Per le soleil lumineux, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu.
Fanatrehanao Jesosy. Ohatran'ny fiantsoanao anay eto amin'ity toerana ity. Tsy mangozozy eto amin'ity toerana ity Jesosy.
mieritreritra Satana anozongozona ny finoanay fandohany Jesosy dia fantatray fa ianao ilay vato lamo fiorena ny tongotray, fiorena ny finoanay ka ny masonay dia hibanjo ndasirapasikarapasa tsy mizongozy zay Jesosy manana izay manana anao. Andriamanitra tsy miovaova ianao fa Andriamanitra ny omaly, Andriamanitra ny anio ary mandrakizay. Mino izay ary matoky ianao mandrakizay. Fa ny zavatra vitanao tamin'ny Abraham, ny aliansa vitanao tamin'ny Isaka, fampanantenana ny teninao tamin'ny Jakob, iorenan'ny finoana ihany koa ankehitriny Jesosy. Oh Jesosy, fantatray Satana fa mikorokoro ny finoanay, fa manana mpiandry tsara izay, tsy manana zava-mahory, tsy manana tahotra mihitsy zay hoe ho any amin'ny tany karakaina, ho faty ao anatin'ny désert, satria fantatray fa ianao ilay mombanay, ianao ilay Andriamanitra nitokisanay hatriny ely, ianao zany Jesosy. Jesus. On our side, we will not be shaken. We will not be shaken. We will not be shaken. Nous ne serons pas ébranlés. Parce que dans l'heure de notre jour le plus sombre, nous n'allons pas trembler, nous n'aurons pas peur. L'espoir se lève comme la lumière de l'aube. Notre Dieu est pour nous et il a vaincu. Zay mandrava ny sarotra rehetra, tsy intsony ireo gasy, mino zavatra hoe mandrava sarotra zany. Ianao Jesosy tsisy zavatra tsy hainao, tsisy zavatra tsy vitanao, tsisy zavatra tsy hainao zany fa mahay ny zavatra rehetra. Saotra Jesosy. Tous ceux qui sont contre lui vont tomber parce que notre Dieu est plus fort et il peut tout faire. Amen. Nous ne pouvons pas appeler un nom plus haut parce que Jésus est plus grand et il peut tout faire. Mahay zavatra rehetra Jesosy. Anaty sekoly famana olana ianao androany, mampahery ianao tenin'Andriamanitra fa mahay zavatra rehetra izy. We can do all things. High and we can call. Jesus is greater. We can do all things. Mahay zavatra rehetra no mampahery. Parce que nous avons confiance en notre Dieu et en son amour infaillible, nous ne serons pas ébranlés. Tsy hambozozy ianao
no asy ny mahatoky sy ny makatoa ohatsy izy dia hoaviko tahaky ny manorona trano ambony vatolampy. Atoky izay Jesosy fa ianao zany vatolampy zany. Ary tsy diso izay raha ny safidy ianao satria ileo Andriamanitra tsy miova mahala ny ora mandrakizay. Izay Andriamanitra ny anio izay ny orenanay eto amin'ity toerana ity amin'ny anaran'i Jesosy amen. Tehakitsika. Alleluia, maso toerantsika. Sekoly n'inona androany? Matoa misy ny sekoly ny famana olana dia misy ny olana. Marina izany. Ary nisy ny nanao an'ilay olana, nisy ny provoqué an'ilay olana, iza ny anarany? Iza ny anaran'ilay provoqué an'ilay izy? Dia vola. Fananiny mihitsiny asiny ny olana. Fa zao fa vao mafaly. Lalana ray nidirany teo amin'ny fiainanao fa lalana fitona ho an'Andriamanitra. Miorena amin'izany teny izany ianao. Mety tsy voatery mitovy ny olantsika. Tena ny akaikinao dinio tsara izy, mety tsy voatery mitovy ny olantsika. Fampamaha olantsika hoe mitovy. Jesosy ny anarany. Alleluia. Fa vao mahafaly be ho antsika ao anatin'ny Baiboly. À chaque fois Andriamanitra ny tonga dia amaha olana anankiray izy. Alléluia. Io Andriamanitra amin'ny Baiboly io mbola tohiko sy présenteko aminao androany. Peu importe ny gravité an'ilay olana. Metinentinao tany amin'ny dokotera, tany amin'ny mpamana, tsy haiko mieritreritra fa mahay mamaha olana noho ny fahasoavana, noho ny dao nomen'Andriamanitra azy. Fa tsy ohatran'izay ny famahan'Andriamanitra olana anao androany. Fa tahaka n'izy nijoro vaha olana atao anatin'ny Baiboly, tahaka izay koa ilay Andriamanitra, tsy Andriamanitra ao androany, fa rehefa hoeto ny fanatrehantsika ka anaiky amin'ny Matthieu 11:28 marina eo amin'ny fiainantsika. Matthieu 11:28. Ianareo miasa fatratra sy mavesatsetana, makanisa ty amiko za hanome fitsarana. Aiza le hoe makanisa ty amiko? Dia mikaikinao izay les présences. Venez en ma présence. Venez devant mon trône. Rehefa hainao mitondra an'izay zavatra eo anatrehan'Andriamanitra, tsy mbola nisy olona mitondra olona teo anatrehan'Andriamanitra ka hoe tsy mivaha fa ny rentré bredouille. Izay nitady an'Andriamanitra anaty Baiboly nahita ny tavany daholo. Dia mikaikinao raha izy ny tadiavinao androany dia voavaha ny olana. Tonga eto izany ianao tsy hitady vahaolana satria vahaolana efa mena, fa tonga eto ianao mitady an'Andriamanitra. Aokantsika raisinao tsara mihitsy androany fa misy olana tsy ho hitanao mandrakizay intsony satria levina izy androany. Fampanantenana nomeko anareo fa tsy izany mamaha an'ilay olana fa izy mamaha an'ilay olana. Ny présence de Dieu tena mila takatrao zato isan-jato mihitsiny hoe ohatry ny ahoana izany présence de Dieu izany. Mba tedavitra eny pasteur misy an'ilay ao amin'ny psaoma misy azy hoe tahaka ny faneliny rivotra ny setroka ozy izy dia tahaka ny fiempon'ny savoka eo anatrehan'ny hafa. Izany ny antsoina hoe présence de Dieu. Psaoma tena mikaikinao psauma 68. Verset 1 et 2. Verset 1 à 3. Que Dieu se lève, que ses ennemis soient dispersés, que ceux aussi qui le haïssent s'enfuient devant lui. Comme la fumée est chassée, chasse-les. Comme la cire fond devant le feu, ainsi que les méchants périssent devant Dieu. Mais que les droits s'égaient, qu'ils se réjouissent devant Dieu. Oui, qu'ils se réjouissent énormément. Alléluia. Aoka hitsangan'Andriamanitra ka helony fahavalona. Aoka izay mankarana azy andositra ny tavany. Tahaka amin'ny faneliny setroka amin'ny fanelina ho azy, tahaka ny fiempony savoka eo anoloan'ny hafa. No aoka alevonan-dratsy fanahy eo anatrehan'Andriamanitra. Fa ny marina amin'ny fahaleny ravoravo eo anatrehan'Andriamanitra izy ka faly tokoa. Alléluia. Amen. Manana antoka fa io Andriamanitra ao anaty Baiboly io ilay Andriamanitra tediavinao. Fa rehefa mijoro izy, rehefa mitsangana, tahaka betsaka zany manevikevoka ohatran'ireny hitanareo ohatran'ny
manetroka be da be manetroka fa ozy zany mantsy ndroany acte prophétique maine aminaran Jesosy ny olanao rava ary invokeko ny afo fanay masina fa tahakan'izay afo zay ny fitsoniko le problème fa lasira fotsiny io mpivatana be fa rehefa mitonaka ianao aminy leviny io amen mitengakinao hoe brûle en moi Saint-Esprit orehetra misy ovana eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ny présence an'Andriamanitra tsy vitany hoe ny fianjeran'ny olona fanatrehan'Andriamanitra ataovy tena mihoatra lavitra amin'izay ny fatakaranao ny fanatrehan'Andriamanitra fa ny fanatrehan'Andriamanitra mihoatra noho ny fitadiavana onction tena kaikinao hoe onction efa ao anaty eto amin'ity toerana ity dia fiactivena an'izay onction zay mba hahafahanao migane olona maro ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa ianao kosa ny présence an'Andriamanitra zay tena tovy ao anatinao izy hoeto ivelany alleloia ao ve ianao tena kaikinao ao ve ianao stratégie de Dieu ataovy an'izay le titre androany ohatra ka te hanome titre ianao tsisy titre le izy fa ataovy hoe stratégie de Dieu tadidio tsara fa rehefa ny olona ny andeha hanao guerre royaume mandeha contre royaume na pays contre pays anankiray tsy maintsy manana tactique izy tsy maintsy manana stratégie izy misy ny antsoina hoe stratège zany hoe izy miétudie hoe avaiza ny point faible ny tel ou tel royaume na tel ou tel pays dia avany midirana zay ny antsoina hoe ohatrohatr'izay hoe ny embargo le coupena mihitsy ohatrany hoe coupena ny relation amin'ny pays rehetrarehetra ohatrany hoe bloquena mihitsy hoe atao embargo tel ou tel pays zany hoe isolena mihitsy izy mba ahafahana miafaiblira anazy jereo tsara stratégie zany tena kaikanao stratégie zany jerena atao hoe inona ny point faible an'ity pays ity dia any no misisika dia manafika le pays andeha anafika Andriamanitra raha ohatra izy ka andeha ireo gagné an'ity tany ity anazy ty fa nyparapaketony nefany izy satana ny tena manjakazaka be ta fa nanangana olona Andriamanitra amin'ny alalanao sy amin'ny alalako any koa andeha ireo gagné an'izay royaume zay very zay amen ao tsika rehefa ao tsara ianao raha Exode 14 fa ny stratégie an'Andriamanitra rehefa namaky baiboly ty fampianarana ty mety ho zaraina roa ty fa hitantsika eo ny lefiny ny fotoana hitontonta mba alefy kely le montre ambony eo toa tazafady ato ambony ato mba toa tsy androana ny ordiety zafady stratégie n'Andriamanitra dia parfaite foana tena no teo zay ataovy grand mihitsy ataovy majuscule ataovy capital fa ny stratégie n'Andriamanitra parfaite ary tsara lavitra noho ny stratégie an'ny olona foana misy fotoana zao David andeha hanafika amin'ny Filistine izy dia tsy ny stratégie na en tant que militaire na en tant que roi en tant que leader fa nangataka amin'Andriamanitra izy andeha hanafika ve zay mikely le verset ndray pasteur zafady andeha hanafika tsy tena kaikinao zany ny fahendrena miankina amin'le stratégie an'Andriamanitra fa tsy miankina amin'le stratégie anao hoe za efa roapolo taona papa efa tena tao amin'ny Kristy tsy maninona fa misy stratégie de Dieu plus sage plus efficace no stratégie anao no stratégie aza mieritreritra mihitsy ianao hoe ohatran'izao figanena amina dia ohatran'izay foana fa misy fomba figanena amina no renouvelé foana ny fanaon'Andriamanitra azy misy fotoantsika hoe ty le fahalalana mety ty foana nataoko fa misy fotoana miova tampoka indray Andriamanitra ohatrany amin'ny fanasana zao mibendrika izy mandrora dia fitanany amin'ny maso le izy mibendrika izy andany ianao makany ny prêtre dia efa zay many mpisorona dia efa sitrana fa nivokatra sitrana foana le olona azotsika izy metsika izy mandroaka devona nivoaka anao satana mbetrika vao mijoro fotsy izy dia mekarapoka dia sitrana le olona misy fomba be da be zany misy stratégie be da be tsika mianatra an'le izy bien sûr
ilaina fantatr' zany fa zao aza mijanona amin'izay foana. Misy olona zao mifanatrehan'Andriamanitra dia hoe satria nametra tanan'indry mandeha izy dia mianjera dia isan-kerinandro dia isaka miaona dia avia ty aloha darapakely tatyko alongany. Tsy fampisehoana fahaizana fanehoana don le izy fa misy fomba fiasan'Andriamanitra tsy takatry ny sainao a fa aveloa Andriamanitra miasa eo amin'ny fitoerana en tant que roi, en tant que seigneur izy laisse-le. C'est l'idée de Saint-Esprit, agis comme tu veux, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Il n'intéresse qu'au mal, les fantasmes pas le mal, mais le mieux, une personnalité, un pasteur, tout comme notre banquier d'abord. Mais non, banquier, c'est un tempérament, ils ont fait autre chose. Faut-il faire faible, comment on fait au côté, si on fait. C'est le Saint-Esprit qui est en feu, c'est pas moi qui est en feu. Misy fotoana ny olona mametraka amin'izany. Mila panitra kely anao pasteur. Ny devoly mila panitraina kely ohatr'izao fa tsy zany. Tsy ny fikekiazanao averiko any le fampianaranao, tsy ny fikekiazanao no mampandroaka devoly fa ny présence de Dieu zay hoentinao. Misy fotoana Paul tonga avy any, tonga dia mikika fotsiny, tonga dia lasy, tsoka ny devoly, tsy mila nikika koa au nom de Jésus. Satria hoy izy le devoly Paul fantatro, Kristy fantatro. Rehefa niona teo amin'ny zanakely izy le vous qui êtes vous, nareo izy koa nareo reto mitady problème zany satria nieritreritra fa ny exorciste zareo dia efa tao fampianarana anankiray izay ampianarana antsika momba ireverena an'ireny faux employé de Dieu regny. Exorciste tsy avy amin'Andriamanitra mihitsy. Tonga dia aoka tenenina mihitsy. Peu importe ny tenenin'ny film l'exorciste fa tsy envoyé de Dieu regny. Hitantsika izy amanarana. Exode 14 aloha verset 1 et 3. Exode 14 verset 1 à 3. Et le Seigneur parla à Moïse disant, parle aux enfants d'Israël. Directive zany dia nantsona aloha Mosesy. Io le teneniko anareo foana. Andriamanitra vao tonga le fotoana ao amin'ny Exode 3 hoe amoaka ny zanak'Israëly ao Egypta satria nampahoriana izy. Tena que la terre tremble ny dikan'izay. Que la terre tremble satria roa vao Andriamanitra no mijoro hitsangana hoe amoaka tsy maintsy tafavoaka. Tena kaikinao tsy maintsy tafavoaka. Ao anaty baiboly tsy misy mihitsy fotoana, tsisy mihitsy verset ka hoe nitsangan'Andriamanitra dia mbola nijoro tsy tainsa be teo Satana. Tsy possible. Ary tsisy disciple loatra ny zany akeo ka ianao koa ahoana ary ianao nijoro ianao dia mbola misy devoly misamy miova androany. Tonga dia alao tonga dia zay miova. Anjaran'ny ténèbre no mitsoka androany fa tsy anjaranao tsony ny foritra ny voamay ka misy devoly io dia misy fantao mitrano dia ianao koa mangoritsina. Reko be mihitsy le izy, mahery be mihitsy ny devoly, mahery ny ao anatinao. Zany no tenen'ny Paoly amin'ny Timoty, mahery ny ao anatinao. Tsy haiko inona ny situation mety nitranga tamin'ny Timoty tamin'izany fa be Timoty. Fa na mahery ny ao anatinao fa tsy fanahosa. Misy fotoana tsika kristianina manao an'izany, miakatra tohatra maizimaizina dia matahotra. Zany ary vao tohatra maizimaizina ka ahoana zany rehefa fasy demoniaka. Trangalena fotsiny ako. Parle aux enfants d'Israël afin qu'ils se détournent et campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, en face de Baal-Séphon. Vous camperez devant, près de la mer. C'est vrai, ohatry mahagaga be nesorina tany Égypte nefa niteneny hoe vous allez camper près de la mer. Inona ary matao eo am'izay zao le fisainan'ny olombelona tokony hoe zara tafavoaka ataoko tsy andeha atao raha tongotra ndao hitsoaka any. Ao izy vous camperez. Zay le taktika an'Andriamanitra, zay le stratégie an'Andriamanitra. Mijalona aloha misy zavatra ataoko. Jereo na akaikinao dia teneny izy misy fotoana tsy takatao le izy. Zay le fitariana teo obéi fotsiny. Zafady mila miobéira fotsiny tsika
inona ny tenenin'ny Mosesy dia obéis fotsiny. Vous allez camper devant vous camperez devant juste près de la mer dia izay fotsiny. Satria hozy izy Pharaon hozy izy verset 3 car Pharaon dira des enfants d'Israël ils se sont empêtrés dans le pays, le désert les a enfermés. Tian'Andriamanitra mihitsy ny manome faux semblant Satana amin'izay hoe matiko amin'izay ireo androany andeha ho aiza koa afaka nefa nahavelan'Andriamanitra mihitsy le izy tahaka mipiège anankiray amonony sy andravany ny ennemi mandrakizay. Alléluia. Kaikinao vaovao mahafaty zany. Bien sûr ao anatin'ny Ancien Testament le izy fa misy afaka lesona hoentsika afaka ianantsika ankehitriny zao. Sokafan'Andriamanitra mihitsy ny varavarana mba ahafahany miditra ao fa akombo le izy dia ajanony ao mandrakizay. Stratégian'Andriamanitra dia zao ny andringana n'io ennemi io ennemi anao io zay nanao esclave anao nandritry ny ane marobe. Zanak'Israël pendant 430 ans fa rehefa nifidy Mosesy amin'izay izy rehefa nijoro izy za teo dia tsy maintsy nidika zay tsy maintsy tafavoaka momba anao sy mombako ihany koa rehefa nisafidy izy hoe tonga teny am-potsofinao le evanjely nandray ny fanahany ianao tenao kaikinao hoe tsisy tokony isalasalako tsona fananako ny antoka ankehitriny fa Andriamanitra mihitsy momba dia tsy amangozogozo mangozogozo zany tanao le manao so na amin'ny dessin animé reny le manao so fa tonga avany likiliky dia ozy izy daltone fa ianao mila manao ianao mila mitifitra azy fa tsy ianao foana akory nitifirina victime ao miala amin'ny toerana victime manomboka androany rehefa miala amin'ny toerana victime ianao dia lasa conquérant. Tsisy conquérant za mihitsy zay nahatonga ny Alexandre natao mihitsy nara le conquérant satria izy tia miconquérira be fa tsy hoe Alexandre ray tetaka le peureux tsy haiko izy mety mipetaka ny le peureux tsy ianao le peureux allo hoe ata miova voatra fa za mipetaka ny le peureux ndana mipetaka ny amin'ny audacieux no misy mindrandrany izy eny tapahina amin'any Jesosy zany ohatra ka mbo adrosika Andriamanitra tsy te hilalao ela zany amin'ny Satana. Andriamanitra rehefa nanangana n'io stratégie hoe voaka ny Egypte nareo Farao tsy faly mihitsy vao tafavoaka vao nanafaka anao Jesosy tao anatin'ny péché dia tadio fa tsy faly aminao mihitsy Satana. Teneny kaikinao tsy rarahako alao izy tsy faly mihitsy zay mihitsy le mahafinaritra aminy fa raha ohatra izy ka mbola tsy taitra mila mieritreritra ianao fa mbola anazy ianao zay mihitsy le izy fa matoa izy zay tsy faly dia manomboka manisy bâton dans les roues zany hoe manomboka manisy problème eo amin'ny fiainanao mitsikitsikifa ho azy alléluia yes promotion no ambadika zany le promotion zay mieritreritra foana hoe bénédiction vola fa misy promotion misy lalana sokafan'Andriamanitra ao tahaka ny ranomasina mena fa ianao andeha volina lalana seka le izy alléluia. Raha minao zany ianao amen raha minao zany ianao dia ahita voninahitran'Andriamanitra mahita voninahitran'Andriamanitra ireo million de personnes nanaraka Mosesy nanaraka ny directive anjaranao androany rangahy amen. Esclave zareo nandritra ny 430 ans fa efa niteny tamin'ny Abraham izy folo mbola tsisy akory any Isaka mbola tsisy akory any Jakoba zay nananganany io firenena Israely io satria Jakoba lasa Israel dia nitaranaki Jakoba 12 rahalahy no lasa tribu d'Israël avy eo ao tsika anzay mbola tsy mahay tsara an'izay aloha avelona tsara. Vao nanao alliance tamin'ny Abraham Andriamanitra dia efa niteneniny sahady zavatra hitranga fa ho ampandevozina any amin'ny firenena tsy azo izy
fa 400 ans après hidina ohatrany hoe nandrisiny 400 ans ohatrany hoe tsy nahita ve Andriamanitra fa ao Exode 3 ianao rehefa mamaky hitanao tsara mihitsy fa sady hitany renesiny le izy fa aneo zavady aneo voninahiny izy amin'ny famoahana amin'ny fahatretrehana antaranak'Israely ao anatin'le pays io zany hoe mahatonga antsika mihira foana hoe tsika plus que vainqueur tena kaikinao za plus que vainqueur satria Andriamanitra ngeza be tsika kely fa le Andriamanitra ngeza be mihitsy tsisy tokony atahorantsika tsony reto tsisy mitanjon'Andriamanitra amintsika dia tena libre réellement libre zany hoe tsy misy sakatsakana ntsony tsy misy potipotika egyptianina ntsony zany mbola mikitikitika amintsika androany io maty leviny io androany Exode 8 25 à 28 mandrany ny Exode 8 25 à 28 mitanjon'ny Farao ary mitanjon'ny devoly misy fotoana ny devoly ohatrany tsy mampahorory zany vetivetika misy fotoana ny olona ohatrany hoe misy semblant la liberté kely zany fa aveo izy tonga maherihery kokoa indray dia mipitseriny foana vakeo ny Exode 1 koa ataovy exercice any an-trano fa zay mihitsy ny fikany Satana zay kendainy tsy kelikely indray aveo misy reny kely le to fantanjona Jean 10 mandringana mamono hatramin'ny farany mihitsiny ary ny tanjony tamin'ny taranak'Israely dia izay mihitsy le vika miteny izy tamin'ireo sage-femme fa isaky niteraka ny vehivavy hébreu izy dia vonoly lahy satria vao milany semence fa ny vehivavy atao esclave mandrapahafatiny tsy afaka mitombotombo zany fa soa fa natahotra an'Andriamanitra le sage-femme da itsika tsara mihitsy ny tantara fa vao mainy ny tombo be indray ary ny taranak'Israely ny tanjon'ny Satana dia zao ndanonareo izy izy quelques jours fotsiny ndanonareo izy izy mandeha manompo dia aza vela kitikitihan'Andriamanitra aloha zay vetivetika vakio tsara io Exode 8 25 28 io fa aveo nareo miverena ihany raisinoty mihitsy zay fomba fiteniko azy zay amizany hoe vakitsika le izy Exode 8 25 28 Exode 8 25 28 eno tsara et Pharaon appela Moïse et Aaron et dit allez sacrifier à Dieu à votre Dieu dans le pays ohatrany hoe dia tsara fanahy eo zany le Pharaon andana ary andana manompy ihany misy fotoana izy mampandeha ohatr'izay andana mandeha sekoly anao reo vao tsy miinsiste mandeha sekoly foana zany mandeha manompy foana raha izy koa ohatra le izy sady fampirisiako anareo ankeo man reo vao tsy miinsiste foana ianao fa jereo tsara ny dinio tsara fa vao mai tombo ny activité anao isaky ny sabotsy izy rehefa nahazo an'izany tararana izy plus ianao hoe plus ianao reo vao tsy miinsiste ianao dia avy tombony Satana foana zay ndao aloha toy izysika ana izy verset 26 et Moïse dit zareo le fatakaran'ny Mosesy ohatran'le nijoroka avombenina ny dadanay teo le hoe za mbola andeha hivavaka dia hoe tsy akan'le izy indray zany ary dia za tsy maninona hoe mbola misy acheteur hafa zany zareo tsara natao Mosesy il n'est pas approprié de faire ainsi car nous sacrifions l'abomination des Égyptiens au Seigneur notre Dieu voici sacrifierons nous l'abomination des Égyptiens devant leurs yeux et ne nous lapiderait-il pas ndana ihany nareo manompo fa aza miala ny Egypte dikan'izay mbola mazy zany zany hoe aza mivoaka ny Egypte akory fa mijanona Egypte fa ok tanareo miala kely izy mody miala izy zany fo izy eo ihany aty zay sy fotoana ny olona atao Satana ohatr' zany mihitsy tena kaikinao tsy zantsony
liberté totale ny tediavin'Andriamanitra ho anao fa tsy le hoe libre indraindray dia mikajy indraindray. Hitanareo liberté provisoire indraindray sus conditionnel na le hitanareo isaky ny lady dia mba avoaka kely dia ohatrany hoe mba libre fa lady rehefa latsinainy miverina any prison. Ino moa le anaran'ireny tsy conditionnel ka misy ohatrany mahazo droit ohatran'izay misy certain prisonnier ohatran'izay na sursis tsy miditra konjakory azy permission de sortie zay teo ndraikinao zaky tsy mila permission de sortie en Satan za Pharaon appela Moïse et Aaron allez sacrifier votre Dieu dans le pays andana mivoaka amin'ny prison fa eo an-tokotany prison nareo mandeha dia farafary le akoho iny izy poulet de chair reny mba mikopaka ery ihany fa izy ao anaty fefy ny akoho gasy nefa nitara tongotra fo lasa allo akoho gasy zay poulet de chair ady matsiro jereo tsara le izy non décortiqueo tsara ny le fikany satana andana raisinao mihitsy zay ohatra zay fa hanampy anareo le izy andana mivoaka amin'ny prison fa andana eo an-tokotany ihany na ny sasandray mahazo zay permission de sortie makany avady manjanaka week-end fa latsinainy tu es prisonnier tapatapahana aminaran Jesosy ny fatorana rehetra ny fiainantsika ninona zioka ny ositra ny fanahy masina manapaka n'izany zioka zany total tena hoe zato isan-jato afaka alleluia manana n'izany fatakarana zany manana fatakara mosy zany non tsy approprié amiko zany solution anao zany zay rehefa mandeha dia mandeha. Verset 27, nous irons à 3 jours de marche. Io na afantarantsika le hoe 3 jours de marche sakay Canaan. Mazava amintsika amin'izay le izy. Nous irons à 3 jours de marche dans le désert et nous sacrifierons au Seigneur notre Dieu comme il nous commandera de le faire. Andriamanitra commandé anao tena kakinao. Exodus 8, 25-28. Exode 8, 25 à 28, verset 27 les teneniko teo. Amin'ny anareo ve le zay? Mahagaga zany. Tenenana 27. Ianao koa 27? Mahagaga zany. Ka ny anahy King James. Ay tsy mitovy eny toy izy zany fa ny anahy King James namakiko an'le izy dia verset 27 le izy fa dia efa hitanareo fotsiny le izy dia efa zay verset eny dia atovy arak'le hitanareo 23 zany izy amin'ny teny gasy. Nous irons à 3 jours de marche dans le désert et nous sacrifierons au Seigneur notre Dieu comme il nous commandera de faire. Fa tsy zay tiany lahy Pharaon jereo tsara le fomba fijoro. Misy tao Satana ny tena andana aloha mandeha kely ihany fa teneny mihitsiny tsy mampiady trano akory fa mila mahay mijoro anao tsy mety amiko zany 14-18 mianatsy tenin'Andriamanitra avant 14 manao après 18 ataoko le izy amen tena kaikinao zany ka sofianatra hoe firy zao ny liberen'Andriamanitra ny fotoanany tamin'ny resaka asa momba an'izay zavatra zay zany ho anisany gaga be mihitsy le raha matoy zay hoe ampitondrana asa moto ny asa botsy tena tonga dia niteneniko non za tsy anao dia tsy nanao tsy ny insiste atsony izy enao zany vao mijoro ohatry ny ty nataony Mosesy ty sitaka ihany ny Pharaon et Pharaon dit je vous laisserai aller pour que vous puissiez sacrifier au Seigneur votre Dieu dans le désert. Seulement, vous n'irez pas très loin. Les filles, aza mandeha lavitra. Dika zay hitanareo ohatrany le alika reny nasiana laisy. Kosy be le alika fo. Liberté! Tonga dia mienjana tapaka le laisy. Dia miveriny 8 mon mètre. Zany hoe au pied aux is dia sotomina le bouton kely dia rombobiné indray le laisa dia miverina tokotry ny maître any tapahana androany aminaran Jesosy
tanao tsika mila mahatakatra mila manana mijery tsy zavatra itsy tsika mila manana fahatakarana mihoatra lavitra no fiainan'izao tontolo zao ny alika ohatr'izay zavatra zay mihitsy mihazakazaka be izy fa mihevitra ny tenany hoe libre satria midy ao anaty appartement foana ay misy lesika adiny fa misy lesika tsara be zay fanoharan'izay amen aloha zany no ohatran'izay ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Mosesy dia vous allez à 3 jours de marche sur le côte d'Égypte izy en Canaan ny destination any nareo vao manompo j'ai les commandes comme il nous commandera de le faire aux Mosesy zay zany no tena mety zay zany no tena parfait volonté parfaite n'Andriamanitra ka mitanjon'Andriamanitra tsy niamono ao Égypte tsy hamono any amin'ny désert tena kaikanao tsy tanjon'Andriamanitra ny hijanonanao amin'ny désert tsy maintsy mandeha lalana désert ianao pendant 3 jours fa 3 jours fotsiny ele izy ny problème no désobéissance 3 jours lasa 40 ans Andriamanitra tsy niteny mihitsy hoe hiadinareo 31 royaume tsy niteny mihitsy izy fa lasa tsy maintsy miady 31 royaume lasa nisy fanoherana foana teny an-dalana noho n'inona vokatry ny désobéissance vokatry ny murmure égale la désobéissance raha ohatra ka tianareo fantatra murmure foana hitanareo tsany vous n'irez pas très loin tanjo satana mihitsy aza manonga aza mivavavavaka loatra zany zay koa ne mba mivavaka ihany kakanao eo mivavaka dia mivavaka fond mihitsy afond la caisse rehefa mivavaka rehefa manompo dia afond la caisse koa fanompony tsy manompona indray dia tsy manompona indray rehefa misy problème dia hita rehefa tsisy problème dia tsy hita zay tentsika hoe raha ohatra hoe école de guérison tsy hoe marary tsy ho an'ny olona marary ny école de guérison fa ho an'ny olona rehetra mihitsy mba hikoriniana ny vie divine ao anatinao sy atraveranao ihany koa ametra-tanana marary anao dia ho sitran'ireny zany hoe misy zavatra alainao dia omenao an'ny hafa andao zao anao mety tsy misy tsisy problème ihany koa fa ampianarina sady ianao raha misy problème raha be tsy dia ohatran'izao anaovan'Andriamanitra azy dia ohatr'izao koa nijoroanao anatrehany mijoroa tako Mosesy dia anatrehany problème dia hitanao mivalina satria le Andriamanitra Mosesy ihany ny androany ny Andriamanitra io ihany koa izy alléluia jereo le fika seulement vous n'irez pas très loin dikan'izay mbola anazy ianao vao ohatra ka izy no miteny an'izay raha vao mahasamby baika ohatr'izay izy tadidio fa mbola ao anazy ianao zay na mitandronytsika raisonao tsara mihitsy le chien en laisse teo inona ny tenen'ny farany jereo intercédez pour moi mba mampime koa zany intercédez pour moi ozy izy am'teny gasy izy mangataho anao zay le izy le hoe danonareo mandeha azy fa teny ankely Andriamanitra aoka avao anay mpanota ozy izy zalahy inona raha miaraka efa fantatrao anao fa mpanota bebao mba mahaiza koa anao mamaly tena kakinao mba mahaiza koa anao mamaly fantany ianao fa andeha hivavaka dia manino izy tsy mandeha koa zany mbola plus esclave noho ny esclave iny zany mamato tena mihitsy efa fantatrao fa libre ianao rehefa tonga mifanatrehan'Andriamanitra ko maninona raha mihazakazaka ka dikan'iny hoe aza mandeha lavitra dia intercède pour moi zany hoe avelo Andriamanitra ilaissenay tranquille zay tsara à chaque fois pendant les 9 fléaux dia atsonao foana Mosesy dia mody asiana fandrarana moa zany fiteny zany ohatra misy contrat kely atao ve zao dia anao an'izao efa fantatra Andriamanitra nefa tsy anao farao fa mody esorony lanitra esorony moka dia fa mivomay manao ihany farao tena kaikanao ohatran'izay mihitsy satana ohatran'izay mivezivezy ohatran'izay mody leseny ianao dia raha vao tsy tena laissé libre zany ianao dia mody leseny kely ianao dia aveo fa torany mafimafy kokoa fa nisy anankiray izay
tsy maintsy namoana amin'ny taranak'Israely. Io le Pasika. Le Pasika Pasika io fa ny Pasikatsika dia Jesosy. Raha Jesosy tena manafaka tompoko ary tsy misy manafaka noho ny raha Jesosy. Tsisy afaka mamampanely koa zany mihoatra noho ny raha Jesosy. Tsisy diso olo vao manasany io fa ny raha Jesosy tena mamafa. Ny ranjan'akondry any amin'ny Hébreu 9 nareo jereo tsara mandrakotra fahotana fotsiny eo amin'ny présence n'Andriamanitra zany hoe tsy voafafy n'Andriamanitra no mahafantatra an'izy fa tsy voafafy satria ranjan'akondry maty le biby ary le olona manao manao le sacrifice le sacrificateur olombelona mbola tsy maintsy mamafa ny heliny ihany koa zay vao mamafy ny raha any amin'ny hafa ihany koa fa ny an'i Jesosy tena kaikinao ny an'i Jesosy tsara kokoa le alliance ny an'i Jesosy dia ny rano mihitsy izy koa le sacrificateur velona mandrakizay ny rano koa dia velona mandrakizay zany hoe tsara lavitra noho ny ranjan'akondry ny rahan'i Jesosy satria raha velona no mandrakotra anao. Dikan'izay miefase anao tsy miefase anao fa miefase an'le fahotana mihitsy tena mikaikinao hoe ny culpabilité hoe satana mibitsibitsika hoe tsy voavela zany ny eliko nefa ny ten'Andriamanitra mihitsy. 1 Jean 1:5-9 jaona voalohany toko voalohany 5 jaona voalohany toko voalohany 5 matoko somary il est juste et fidèle ozy pour nous pardonner toute iniquité et tout péché. Tena kaikinao toute iniquité tout péché zany hoe fahotanao sy ny fahadisoanao rehetra dia voafafa mihitsy. Pardonner zany amin'Andriamanitra tena fafana. Alléluia. Rehefa mamela heloka ny olona ianao zany dia tena fafa ao anatinao mihitsy satria le fafanan'Andriamanitra ao anatinao zay avelanareo heloka dia voavela ny an-danitra. Zay fatoranareo dia ambonin'ny tany dia fatorana ny an-danitra. Dikan'izay mba manaova le tempon'Andriamanitra amin'izay. Oka tsisy olona hitanaina hoe iana le mivavako aminareo hoe tsy namela anahy atsoko any amin'ny borao nareo ampianarina kely momba famelan-keloka. Tokony ho hita aminao marina aminao hoe ny zanak'Andriamanitra dia mpampiavana ary mpamela heloka. Zany no tokony anaranao. Alléluia. Exode 14 4-6 ao amin'ny Exode ao foana aloha tsika. Satana tsy manafaka ny zanak'Israely mihitsy raha tsy nandalo amin'ny mer rouge izy. Tsy maintsy niditra tao ny Egypte manko azafady. Farao tsy nanafaka ny taranak'Israely mihitsy raha tsy nandalo amin'ny ranomasina mena. Tsy nandeha nanavatsava ny désert fa tena noentin'Andriamanitra fananina mihitsy ny izy hoe vous allez camper auprès de la mer dia ndraso ny directive ao tsika satria manana programme manana stratégie Andriamanitra andevina an'ireo Egyptian'ireo ao ambany ranomasina mena. Fampianarana fanomeana-fanomasina antsika ty matoly izy tsy natao hoe mer verte na mer bleu any amin'ny mer bleu turquoise ohatrana ny Caraïbes. A mer rouge dika ny rouge danger dika ny rouge zay ohatrany hoe zone rouge dikan'izay maty. Raha ohatra zany ka nisy panneau teo amoron'le plage ny mer rouge dia misy karandò dia misy le taolana manao zao azontsika ve le izy fananian'Andriamanitra izy tena kaikinao fantatra Andriamanitra zany. Alléluia. Mahafinaritra le izy tena kaikinao tsara. Exode 14 4-6 avec Jésus. Et j'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Et je serai honoré aux dépens de Pharaon et de toute son armée, afin que les Égyptiens puissent savoir que je suis le Seigneur. Et ils firent ainsi. Satan a la puissance. Les Égyptiens, le Pharaon a la puissance. Enfin, je suis le Seigneur aussi. Je suis le Tout-Puissant. Tout puissant. Il peut tout faire.
zay ny irayntsika teo peut tout faire dika zay aza manana fanahina ntsony psaume 23 aza vakivakiana fotsiny amin'ny tsisy dikany ohatran'olona mahay mamaky teny fotsiny ao psaume 23 amba manana fahatakarana ara-panahy manana fahendrena ara-panahy c'est moi, c'est de moi qu'il parle et je parle, je proclame ainsi, je décrète ainsi, je proclame ainsi le Seigneur est mon berger mba manana miova kakanao mba miova aza be tarainy ohatrany alika amin'ny foro-drano fotsiny fona isaky mihetsika fa mba mijoro ianao ve tsy leo tena kakanao ve tsy leo tsy ahita mivonahitra Andriamanitra mihitsy anao raha ohatra zao foana ny temponao mariny zany ka fotoana zao ijorono et il fit ainsi verset 5 et on rapporta au roi d'Égypte que le peuple s'était enfui et le cœur de Pharaon et de ses serviteurs fut changé à l'encontre du peuple et ils dirent pourquoi avons-nous fait cela d'avoir laissé partir Israël pour ne plus nous servir alors nitanjony tsy afaka mihitsy ny taran'Israël fa ombany fahefany foana esclave foana teneny no akaikinao tanjony satana andevozona foana ianao ary mitanjony anao raha tsy afaka ianao any amin'ny enfer ary any amin'ny enfer tsy hoe petrapetraka amin'izay zany tsika fa vao may andevozy mafy satria fikotronify Jesosy no miteny an'izany fa tsy zany fa fikotronify tsy lieu de repos any teny kaikinao tsy lieu de repos any any an-danitra ny lieu de repos raha te se reposer ianao ka mila manompo an'Andriamanitra ianao misy miambina ny ankizy ary misy mijerijery foana alleloia mba azonareo ve zany zavatra zany aza mialina an'izay fananam-be ananan'izao tontolo zao fa ny pe anananao tsy ananana ny zavatra anananao raha nga tsy ananana ianao ny ilainy bien sûr misy fotoantsika ohatrany hoe mba tsy anao nininona tsao fa tena fa zany tena anao fa misennuyer ny zalahy misennuyer tsy hitany akory zay ataony volana nefa rany lasa manaonao foana zany ny zavatra nitranga tao Sodoma sy Gomora efa rany mifatorony lehilahy sy lehilahy vehivavy sy vehivavy mifanandrana satria misennuyer amorirana zalahy fa minanakarena loatra dia nefa tsy nanankarena ohatry ny Abraham tsy nanana fahendrena tahaka ny Abraham dia narotana potika ohatra zany koa tao Babylone nefa rany andeha hanamboatra tory zay andeha any amin'ny toeran'Andriamanitra tsisy ny révélé moa tsisy mahafantatra ny avon'ny Babylone fa tena na le toro en construction hoe 1 kilomètre ary ny avony za tena sura mihitsy mbola ambony noho zany Babylone matoa Andriamanitra nidina tsehatra mihitsy hoe androdana an'ilay izy ny tour de Babel azontsika hoe zany zavatra zany ka tsy lieu de repos mihitsy ny any amin'ny enfer be da be ny olona amite repose en paix tsisy paix zany eo raha ohatso amin'Andriamanitra ianao mila mieritreritra le olona manao an'ireny repose en paix ahoana inona moa fiainana tety ambony tany était-il en paix avec Dieu aloha raha tsy mibebaka ianao dia hoany ihany koa raha tsy mibebaka dia ohatr'izay ihany koa tovy daholo ny olona rehetra rova tsy mibebaka dia any fa rehefa mibebaka dia ary tsy manao sitrapony pourquoi avons-nous fait cela aux izy dianao tsy tonga saina mihitsy izy il fit préparer son chariot il prit son peuple avec lui tena kaikina hoe manomboka tsara zany tournant zany hoe teneny alors ao anaty film zany dia ohatrany suspense be eo amin'izay le hoe ino mariny suite eo raha ohatra mbola tsy hitanao zany le film dia hoe tena mamaisa Israely le ty testa be mihitsy farao marina zay le suspense azasy ianao efa mahafantatra fa iady Andriamanitra alleloia efa fantatsika hoe izy any rôle atsika tsy le vandamakola be dia zay mety manao ohatra ny polo lefa resy be eo dia avy eo mafy be tapika eo Andriamanitra mafy hatravolonga tamin'ny farany
film tsy vandamina atsika raha film tena izy voalohany indrindra zavatra nataon'Andriamanitra dia zao ny endurcisen'Andriamanitra no fony farao anehoany voninahitra zany hoe misy fotoana zany ohatry ny rotsikisin'Andriamanitra zany rotsiks aintsika daholo zany gasy mahany zany taony rotsiks exciten'Andriamanitra iny satana avoaka mihitsy anao ohatrany tamin'ny andron'izao hoe exciteny mihitsy satana dia rotra be matoko titatityana zany hoe liona mirode autour de nous tena kaikinao za tsy matahotra rangaha Jehova momba rehefa manana azy assurance zay anao tena sana mahatonga antsika midery azadiny mihitsy fa satana romotra fanarombotra ny satana fanarombotra izy tena rombotra velona mihitsy zao mariage zany tena kobo ndray taktika kobo ndray lozy kobo nara Jesosy izy tsy content ny amy délivrer sauver zany mahatonga anao ohatrany misy fotoana ianao manandrana mametra tanana dia ohatrany sitrany reny dia raha io anao kivy mandresy satana fa raha miinsista foana ianao mitenanao mahita voninahitra Andriamanitra anao ny tananao iny ampiasain'Andriamanitra satria tanan'Andriamanitra raha tempolo ny vatanao eritreretikely ane zao tempolo ny vatanao dia ohatrany ahoana zany ny tokony tananao sy ny masonao sy ny rehetra ohatrany ahoana mbola tokony ho an'ny satana ve azamenantsony azy tena kaikinao azamenantsony azy rehefa moteran'Andriamanitra moteranao nefa midemy fo rehefa moteran'Andriamanitra soyez rassuré fa mandeha tsara zany ny zavatra rehetra alleluia ao tsika teto dia romotra satana romotra farao toy izy hoe andaotsika ozy izy andeha hakan'ireny nangonony daholo mihitsy ohatrany hoe satana manandona ny enfer ray manontolo raisinoty ty tamin'i Jesosy le nanolotra tena izy tsy azo fa nanolotra ny tenany ao tsika nanolotra ny ainy Jesosy fa tsy hoe nalaina ny ainy fa izy nanolotra ny ainy zay le puissance an'Andriamanitra manolotra zay izy za manana ny pouvoir manolotra ny aiko sy maka ny aiko tsisy fa tsy Andriamanitra mahay zany zay maha-Andriamanitra ny Jesosy any keo dia jereo tsara rehefa nanolotra amin'izay izy teo amin'ny atao amin'ny tendrombohitra dia ozy izy c'est l'heure ozy izy dia mirongatra daholo amin'izay dia vory rehetrarehetra ny aretina rehetrarehetra niditra tao amin'i Jesosy ny problème rehetrarehetra mibabeny Jesosy tamin'io fotoana io satria tonga izay amin'izay le mahazanak'ondry ny Jesosy ny fotoana nahazanak'ondry ny Jesosy ny fahalebiazana manako tonga azy 30 ans dia mitaky ny ondrom-pina ao tsika hainao tsara fa le nanomboka izy mitondra ny fahotana io tsy voatany ny voateraka izy akory dia mitondra ny fahotanao fa tamin'io moment io amin'izay se laisser faire amin'izay Jesosy teo amin'izay izy nanomboka nandray an'le kapoaka mangidy ny sotromy mety tsy pasika tsika zao fa ampianarintsika le izy mba azotsika n'le izy tsara mihitsiny ao fa tsika ao tsara dia jereo tsara rehefa nisotro an'iny amin'izay dia noentiny tao daholo ny péché sy ny malédiction tout ce qui momba MAUX zany mahazo ny olombelona rehetra noentiny daholo le izy mba hiemprisonner tonga daholo zaho tena assure mihitsy fa tena fonina ny enfer fa ozy izy maty ty androany satria fatany fa zanak'Andriamanitra ny tsy fatany nataon'Andriamanitra tao anatin'i Jesosy daholo izy mba hahafany azon'le pouvoir amin'le devoly rehetrarehetra ao tsika teto rehefa manao étude an'io exode io nareo any an-trano fitaritana fotsiny atsika eto fa nareo manao étude raha ohatra ka hitan'ny pasteur izy dia vakio azafady nalainy daholo mihitsiny ny sara sy ny euphory sy ny karazany foana ny lehilahy maherin'ny Egypte mba tetavy kely nesy pasteur azafady fa tsy niraisikinoty ao fa tsika
ohatr'izay mihitsy ny nanaovan'i Jesosy azy rotokisin'Andriamanitra ry zalahy dia efa tezitra be romota be dia nalainy daholo ny sara tototo fila izy pasteur 14:9 fony mba vakeo oe ito micro Exode 14:9 ino tsara ay manao mikasety ony amin'ny anaran'i Jesosy nitondra fikaleseny-jato voafantina sy nikalesiny Egyptiana rehetra izy izay samy nisy mpiady avy izy rehetra ary Jehovah namafinifony Farao mpanjakany Egyptiana dia nenjika ny zanak'Israely izy na dia tanana avo azy no mivoahany koa nenjika azy ny Egyptiana dia soavaly rehetra mitariky ny kalesin'ny Farao rehetra mihitsy sy ny soavaly fitaingina ary miaramilany ka natratra azy toby teo ambony-ranomasina teo nena mpiairota tandrifiny balasefa. Amen. Rentsika ve nalaina daholo ny lehilahy mahery androany naran'i Jesosy tsy fantatry Satana fa eto mikion-dalana ahafaty anazy rehetrarehetra zay mpiaizany Satana rehetra dia ho tonga daholo eto fa tsy akasika anao ilay izy fa Andriamanitra niady an'izy sy anapotra an'ilay izy andrava an'ilay izy. Amen. Satria eto ilay fanatrehan'Andriamanitra. Ny fanatrehan'Andriamanitra dia efa hitantsika eo ilay izy avy eo Exode 14, 10-12 toy izy tsika 10-12 naran'i Jesosy c'est quand Pharaon s'approcha les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens marchaient après eux et ils eurent grande peur et les enfants d'Israël crièrent au Seigneur. C'est io anisan'ny problème antsika rehetrarehetra io ataoko mihitsy antsika raha vao tsy mifantoka tsy manana an'ilay piste tsy manana an'ilay assurance ferme ohatry nanana Mosesy dia raha vao tonga avany no problème migrotogrotoka avaoriny dia ny zavatra voalohany tsy ohatran'ilay psaume 121 teo hoe manompo masoka eny amin'ny avo dans les hauts sommets miandrandra amin'Andriamanitra zany rehefa mivavaka antsika dia manao ohatr'izao miandrandra an'Andriamanitra miandrandra ny tanany sy ny famonjeny tena problème tena mikakinao lenao le problème mampanjininao ny mipetera le alondrano le vague sy le feoan'le ranomasina no nelono adininy mibanjina an' Jesosy dia naniny letika ny finoana mila miova ianao akakinao mila miova fijery miova fomba fijery tsy mijery problème fa mijery an'Andriamanitra raha vao mijery problème ianao dia ino ny problème il eut grande peur adininy fa misy andry hafa tao aoriana tao adininy fa misy anjery mitarika an'zareo tena akakinao zay le problème ny olona adiny le présence de Dieu hoentinao adininao hoe misy fanahy masina ao anatinao ampiararintsika ihany amin'izany fomba fijery zany vao tonga ny problème dia adiny hoe zanak'Andriamanitra adiny hoe mahery le ao anatinao lasa Satana indray tsy adiny satria efa nanahy izy hoe hoavy Farao eny le problème misy fotoana Satana foana nirakranao mahery be Satana eny kakanao ny Andriamanitra tout puissant dia zay irairainy zay irairainy fa aza le puissance sans Satana misy fotoana ny kristianina ihany no mandefa diffusion ny tsy miracle akory ny diffuseny fa ohatra hoe momba peste ohatra ny diffuseny dia mikakinao fafao iny vavaka atao psaume 91 diffuseny tonga dia azo gasy ny tokony atao amin'ilay izy le maladie tonga dia atakeny fa aza mitory any Satana zany. Amen. Il a eu grande peur satria ohatra ka raha olona ny olona zay mbola tsy manana ny kristiana no tsika indray no mamafy an'izay dia izy olona
zareo koa matahotra mainka lavitra ndray izy atahotra fa raha ianao nijoro mampaheriny fianakavianao mandefa SMS mandefa Viber na Messenger ny amin'ny havanao anao any Madagasikara hoe matoky fa zay mitondra mavaka anareo zay mitondra mavaka anareo fa ty psaume 91 ty fa tsy hoe dia aizaka ianareo zao inona ny ataonareo ianao ndray no mikrake mihoatra lavitra anao le izy no zareo any dia ianao ndray nampahereziny hoe aza manafa zay tsy maninony mba hitreretiny zany ianao ndray no ampaherezin'le olona ny Madagasikara aza mananareo fa zay tsy maninony ianao ndray mitakitaka hoe tenakakinao mba tonga asaina monana verset 11 il dit à Moïse même Seigneur dit même à Moïse parce qu'il n'y avait pas de tombe en Égypte que tout nous a emmené pour mourir dans le désert andray Mosesy manina zay nafahanareo ohatrany hoe azafady ataoko ohatra fa naninona ary ny soronao le migraine tato amin'ny lohako tato minona nametrahanao tana zao na tsy mahazo ino moa tena raha ohatrany FTTK ty ary maladi zao tsy mahazo ary maladi tenakakina alony le hitanareo alony le ataony olona ny sentiment mampalahelo izy iny vao miditra miasa dia misy migraine alony zany fa tsy mijoro fa volombela izy ampiasana zany le mandeha zay tsy hitantsony le migraine alony le ohatrzay efa nijoro fa volombela taminareo zay le Dominique zay vony maladie de Crohn izy zay fa tsy diso le tsy mety maty mihitsy io zany zay ono tsy mety maty mihitsy io fa nanomboka tamin'izay 18 ans dia nanapahana foana ny tsinaiko 5 mm angamba izy zay fa lena tamin'ny voninahitr'Andriamanitra izy nametrahana tanana tanaty anisan'ny expérience nataoko tanaty train zay nametraha tanana meny mihitsy le taratasy tsy hitako tsony le taratasy mivalina izy avy eo fa tsy nitapahana tsony ny tsinainy nanomboka tamin'izay amen dia zao satria izy au lieu de 5 jours zany miasa dia lasa 3 sur 5 foana miasa azonareo dia 3 jours zany nao miasa pepera be izy lahy be zany karaha manao complet nefa anao 3 jours fotsiny sasany 5 jours miasa mitovy karaha aminao dia tamana amin'izay hitanao zay ny problème ny resaka ohatrany hoe aida ty a Frantsa sy Europa misy taona miankina be amin'izay dia ohatrany hoe allo mijanona amin'izay fa ohatra milay be kosa le izy dia nitsatoako mihitsy tamin'izay tena mivonona mihitsy tena ndraso zako tetra za raha misy nytotonjy dia voa zany fa tena tonga dia teo anoloana amorona kely tsara tamin'izay dia nyteneniko izy ianao hoe fansitran'Andriamanitra fa ianao te hisitraka an'le 3 jours de repos fotsiny dia nitsika kely izy io za zay re proof fa tena nisitrana izy tanareo amin'izay tenakakinao gan satria te mipepera fotsiny parce qu'il n'avait pas de tombe tu nous as emmené mourir dans le désert matetika ny olona ohatrany te hijanona amin'le ta hoe marary dia tsy mety logika kosa izy raha ohatra ka dia nahafantarako an'le izy kosa izy nareo nahafantarako an'le izy koa teneniko anareo lasa nanao marathon le ranga tsy normal amin'ny olona tsony zany dia hitan'le chefko le izy tezitra be izy mandaingy anao izy fa hatramin'izay mihitsy ianao tsy narary tsy fatany zany le histoire hoe namitra tany izy dia sitra mandaingy anao izy dia nanomboka tamin'izay izy aloha nataon'le chef nrehetra mihitsy nefa rano nanala tena satria tokony tolo tena izy zany hoe sitra fa tsy te hiverina hiasa 5 jours sur 5 tsony izy fa te hijanona amin'le 3 sur 5 nefa raha niova ville mihitsy izy lasana an'le niova ville mihitsy izy tena kaikinao rehefa sitrana dia sitrana mijorova volombelona mampalahelo be nele izy
pourquoi tu agis ainsi avec nous pour nous avoir emmenés hors d'Égypte? Alohan'ny mijanona tao prison ary tena be da be misy izany hoe niviako ao prison mbola tsara lavitra no niviako aty ivelany satria tsy te hiasa intsony ao amin'ny prison tsinona ny olony am-po ny velomany mipetraka ao izy dia mivoaka izy amin'ny maraina dia mitanindro kely dia manao musculation dia miditra kely dia matoritory dia misakafo dia midina dia ohatr'izay foana dia na 15 ans izy ao dia tsy miafako tena kaikanao aleo mivoaka tsy mandolo ahe marina mihitsy zany tsy mandolo ahe tsy mandolo tsy charge mihitsy charge atsika reto ary zany na ny olona any amin'ny prison hoe charge atsika loger nourri zay atamin'ny vêtement koa ary dia etoana zay ny aty andafy aloha zany fa tsy any amin'ny tanàna antsika tena enfer grave mihitsy ao tsika dia jereo tsara ne verset 12 n'est-ce pas cette parole dont nous te parlions en Égypte en disant laisse-nous pour que nous puissions servir les Égyptiens car il aurait mieux valu pour nous servir les Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. Tena kaikanao jereo masony zay le tsy mihaino tsara hoe Andriamanitra naneraka Mosesy avoaka Egypte hoany Kanana fa tsy hoe avoaka Egypte dia aleo volona any désert any amin'ny boky Nomerika manisy ohatra ka sendra misy mahita nareo fa tena niteny mihitsy Andriamanitra zay no tenenareo maty aty amin'ny désert maty aty daholo nareo mba jereo kely ane Jésus faty tena kaikanao tandreny ty vava c'est mihitsy ka alohanay manompo ny devoly fa il nous laisse tranquille il nous laisse vivre meny sakafo azy dia meny asa ihany zay fa avelao zay anompo azy io le izy aloha zay mba irevy kely ory rehefa fotoana ny tena hialanao Egypte androany ary adonono zay zavatra nomanao tao Egypte mety nylay le izy tamin'izany fotoana zany tena kaikanao tamin'izany le izy lay fa ho amin'ny fananao zao tsy tsara tsony le régime noanao tao Egypte marina ne zany e firy le izy pasteur mba jereo fa any nombre misy an'izay fa za tsy maintsy mandroso amen tsika hoe tsy maintsy mandroso tsika tsy namamiditra koa tena marina amen jereo tsara ny izy ohatrany hoe tsy efa nyteny an'lava izy Mosesy fa iny tsy nataony lava izy paster fa maninona aby ianao nameta tanana aby ohatran'izay ho any izy zay mihitsy io tsy eto moa izy fa afaka tsojoroko fa volombelona mamidomimeky alohan'ny andehananay ao dia ametrahako tanana ianao dia hositrana non izy io antany io vaty non izy satria tapaka le tena misy indemnité azo zay ary vola be le izy tena kaikanao hoe tapaka amin'ny vola non tena nitsorony anay mihitsy le izy ka aza mameta tanana io vatiko eto anatrehana assemblée eto anatrehana tsy andainga amin'izany izy zavatra vao nitsanga tamin'ny voantsika avy amin'ny Madagasikara fa avy eo izy le tanana tsy naverina fa le tongotra natao satria le tanana mbola ho atao radio verifiena tsara aloha hoe tena misy problème ny tanana mba ndraindray atsika tandremy le confort ty ndraindray le izy azotsika gan le izy dia tiatsika mijano ao io tsy zay hoe rehefa exode 14 nazo gan le izy hoe miasa ho an'ny Egyptianina zay oui tena oui fa zareo kosa ane mba mametrany zareo kosa ane mba mame sakafo ihany zay izy ohatry zay hoe zay ozy izy tsy haiko exode 14 firy izy valy hoe ohatry zay zay teo matiny anoanana izy tamin'izay hoe nona Mosesy ataka zay zay izy teo kaiky vilany be fandrahoakena soratanao misy misy fotoana ianao nefa nasain'Andriamanitra mifady hena fady sakafo hita ve numéro 14
32, bakeo pasteur. Nombre 14 à 22. 32. Les cadavres mihitsy le hoe araky ny teniny mihitsiny. Le araky ny teneninareo ihany no anaovako anareo dia maty tany amin'ny désert mihitsiny zareo. Tsy izy le izy? Ay tsy izy kay. 28 hono. Nombre 28. 14 28 hono grand. Amin'ny anaran'i Jesosy. Eno tsara. Lazao aminao hoe raha velona koa ho Jehovah dia arak'izay nolazainareo teo anatrehako no ataoko aminareo. Ety amin'ny efity no hiampatrapahan'ny fatinareo ary ianareo rehetra izay voalamina araka ny nanisananareo dia ny hatramin'ny 20 taona no miakatra izay efa nimononmonina tamiko dia tsy ho tonga mihitsy any amin'ny tany izay nanangoniky ny tanàna amponenareo afa-tsy Kaleba zanaky Jefone sy Josoasa zanakinao. Iza ny Josoasa Kaleba eto? Tovy ihany murmure tovy ihany io vavy io. Bakeo amin'ny teny frantsay mamie. Eno tsara. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi. Je ferai ainsi vous parler à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait le démembrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrez point dans le pays que j'ai juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. Tenenina kakanao mazava zany. Io vavy io hoe raha itenenan'Andriamanitra hoe tena velona aho izy fa zay nyrenesiko murmurenao contre anahy no ataoko aminao ihany koa. Amindra fo amintsika ny Andriamanitra androany. Aza miteniteny foana tsony. Tsy resaka positivisme akory ny fampianarana eto fa évangile ny toriana eto. Fa zao kosa aza miteniteny foana tsony. Maty any ianao ravo. Maninona azy? Maninona miteny hoe maty any ahoana azy? Aza makany fa maty any ty. Sofrano le zaza. Gasy manko tena enjana mihitsy amin'ny tsaiko nolovany avaiza aloha izy fa fanahy maloto le izy. Mety sy nity fa inona ny ao anatin'ny lohany ty? Kakavy ny ao anatin'ny lohany ty. Zany ve tenenao ny zanakao? Dia avy eo izy rehefa dondrona tokoa dia hoe tena io ary le niteneny. Ndianao ihany nanozona ny taranakao. Ty ngamba no mpanendaka mihitsy ny rehefa nioriana any dia avy eo izy mamaky trano dia ny trano ny anaovany expérience tsofrano izy ianao ty tena mpampiakanjo mihitsy non tena zaro ny fiainanao iteny zavatra tsara. Lakile amin'ny vavanao iny ka lakile tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans le ciel. Rehefa délienao izy ety ambony tany dia délieny izy dans le ciel. Aninona fotsiny ny fanao masinao anatinao io ary tsy ampiasainao amin'ny zavatra tsara ve? Ao tsika. Misy fotoana ny kristiana se retrouver amin'ity situation ty. La mer rouge devant, hein, dans le désert avec l'assemblée des saints. Miracle sy ny signe se produisent présent fa misy mais misy may avy eo mais mbola ny egyptianina ihany ny jery nefa zany nefa dia mbola misy an'izao ny egyptianina ihany adino daholo ny miracle sy ny prodige izay nataon'Andriamanitra sy ny signe teo amin'ny fiainan'Andriamanitolo fa izy andray hitany mbola ny egyptianina ihany hitany. Tena kaikinao inona azy ty? Ohatrany hoe mosisy hoe jamba mihitsy tsy nahita sady tsy nahitany tsy nandrehany farao miaraka amin'ny miarame aorianao. Hita mosisy misy fa tsy nirara iny satria fatany fa Andriamanitra ny commande zany andana makare mijanona ao. Izy tsy miteny hoe andana makare dia mifononareo. Fa natao mihitsy zay mihitsy natao mihitsy ianao fasy mer rouge dia tonga dia ohatrany hoe tendrombohitra dia ohatrany hoe tonga dia cuva be mihitsy hoe maty ao reto androany.
ao tsika misofona mila imbesana tsara adino le fampaherezan'le leader ataovy mampahery ny leader mandefa sms miantso telefony mahereza tsara andefasana sms verset biblia ohatrany tsy laitra tsony tena kakina satria mifantoka amin'ny farao ianao e manomboka androany rehefa mahazo sms rehefa mahazo coup de fil dia mba ataovy amin'ny amaina tsara ka ok fotsiny satria izy hoe tenin'andriamanitra le izy fa tsy teniko e raha fampaherezan'olombelona le izy dia ok raha fampaherezan'olombelona le izy dia ok tsy pazo any fa raiso ny tenin'andriamanitra raiso ny baiboly inona zao situation mitovy amity situation lalovako teo anaty baiboly dia vakeo le izy dia hoe ianao amen qu'il en soit ainsi satria ny qu'il en soit ainsi vainqueur foana misy ny fomban'andriamanitra alleloia ao tsika voix familiale voix problème ny symptôme maladie zany lenonao ny symptôme fa tsy ny feon'ny tao amen mampimikely azy feon'andriamanitra amin'ny alalan'ny taoma zany ndraindray misy fiainona ihany ndraindray fotoana mahereza ndao mandroso ka tsarako tsara le izy le pasteur zany tsy miteny hoe zaka mety jesosy ny tavavesana tao fa zako ny tsy azakana izy ao tsika za natao pampahery natao hitondranao eo amin'le faherezana ihany keo amin'ny alala ny tenin'andriamanitra amen ao tsika ka andao hiaraka androso tsika amen dia mijery andriamanitra hoe iza mety afaka androso dia nitodika tany amin'ny mosesy izy voalohany indrindra aloha alohan'ny tenenany tamin'ny mosesy dia zao ho antsika tsirairay avy reto aza mihaino ny feo an'izay mpanatsatso sy mpanenjika tsony mianoa le feo surnaturel le feo tsy renao raha tsy mitsahatra ianao zany natonga mosesy ny teny tsy tenin'andriamanitra izy fa teny mosesy kakinao tsy tenin'andriamanitra fa teny mosesy nampahery mosesy hoe exode 14:14 akio kely ane exode 14:14 fampahereza mosesy fa tsy fampaherezan'andriamanitra le izy fampahereza mosesy le izy Jehovah niadinareo androany fa nareo mangina midika le fanginana mitsara reto relax ny olona rehefa mikropaka ao anatin'ny problème tsy mahita solution izy mba eritreretany hoe olona anankiray dia ohatra hoe manendy sambosy dia takatapaka le izy dia rova mikropaka ianao rova mikropaka ianao le rano reny natoboko ao anaty menaka vao mahay midoraka ao tsika fa ny olona misaina ny olona miseremetra tsara ao anatin'ny lohany takonana fotsiny dia maty le afo kaikinao simplicité misy olona mitady problème anaronana problème vao mahay lasa problème au carré inona moa ny afaka atao mosesy mba mieritrereta anao inona moa ny afaka atao mosesy nga mosesy ny namoaka anazy tao Egypte hitanareo satria miproblème anjareo mosesy ny problème anjareo maninona azy zay navoaka ny lahatany mosesy fa inona misy problème an'lahy mosesy ny namoaka ny atao tao zay libre tena kakanao tsy libre zany ianao tao misy faux semblant ataony satana zay loatra zay tsy manompo nefa zay ohatrany tsy marary misotra any zay fa ohatrany mitaotsikentin'andriamanitra maninona raha ohatra ka tsy mety ny ataonay tokony latsahan'andriamanitra fody zay no mifamindrapony tsy latsahan'ny fody reny aminao fa zahay mahafantatra ny sitrapon'andriamanitra dia tsy misotro tsony azonareo hoe le différence an'ilay tsy hisotroko sy ny hisotroan'ilay olona fa satria ohatra hoe tsy misy andriamanitra raha misy andriamanitra manafaina izy le fanafaizana ane tsy sitrapon'andriamanitra mihitsy ny amay anao sy ny amono anao Ezekiel firinay 26 tsy sitrapokony ao izy ny arindana ny ratsy fanahy fa mandefa teny izy mandefa mpanompo izy ny teny hoe mba mibebahy mamirahy eloka e tsetsetsetsitra
fa ny hery angano tsy ananany tonga dia andefa anao todo suite any amin'ny enfer ananany zany zavatra zany fa ny famindrapony no ny rahan Jesosy izy mbola iovy io tenkekinao fotoana fiovanandroany alleloia zalaina roa ty fampianarana ty fa ilainao ty tenkekinao tandreny fa tsy tonga amin'ny heriny tsy tonga anao amin'ny heriny a fa tiampoka be aminao sady fanasany tompo koa amin'ny heriny lesina momba fanasany tompo ihany keo école de guérison amin'ny heriny a fa mitohy ty fampianarana ty ao tsika tonga dia mety teo tsara aloha io anetrano anao mandritry ny 10 semaine ity ahoana ny fomba tsy nahatonga ny egyptianina ny embêté any Israel ntsony misy dia voly tsy embêté anao ntsony ary misy dia voly tsy mihitanao ntsony misy problème tsy mihitanao ntsony fa rehefa miaravana izy dia mitsiky sy mime fotsiny amin'izay anao satria vozy ianao ty indray le olevinao anatin'ny ranomasina mena amen ao tsika mbola hira en anglais le izy hira en anglais le izy fa adika ny tantirina eto akaiky etrany le izy fampiaro anao dia tsy revema Through the valley of the shadow, and I stand face. Tenenkekinao mpiaro mahery sady tsy matoro tsy revema Même si je marche dans la vallée de l'ombre alléluia And I stand et que face je to me face lève with face the à face à enemy. l'ennemi, alléluia I will know je saurai I am not que je ne forsaken. suis pas abandonné. amen You surround me when the fire's at my Quand le feet. feu est à mes pieds, You're my tu defender. es mon défenseur, Fight for me. tu combats pour moi, I will remember. je me rappellerai, You're all I tu es need. tout ce dont j'ai besoin, You are my tu healer. es mon guérisseur, My remedy. mon remède, It's the power of the contrôler le pouvoir de l'inconnu, je ne serai pas tout seul parce que tu es mon tu es mon défenseur. défenseur Je peux te voir night is closing. quand la nuit tombe. And I will trust Et you. j'aurai confiance en toi quand il paraît qu'il n'y a pas d'espoir. Je tiendrai bon à la promesse que tu as donnée This I know. parce que je sais I am confident. que j'ai You're confiance. my defender. Tu es mon défenseur, For me. que tu combats pour moi. I will remember. Je me rappellerai You're all I que tu es tout ce dont j'ai besoin. amen You are my Tu healer. es celui qui me guérit. My remedy. Mon remède contre les pouvoirs de l'inconnu. I will not sin. Je ne serai pas tout seul parce que tu es mon défenseur. oh Jesosy no mpiaronay tsy matory anao tsy levemana oh tsy matory anao tsy levemana miadinadinay anao zao Jesosy By the blood. Je suis sauvé par le sang. Je suis sauvé par le sang de Jésus. By the blood. Sauvé par le sang. I'm saved. Je suis sauvé par le sang de Jésus. ay vokeo ny raha Jesosy Sauvé par anadio anao tanteraka ny amponanao bizinesinao e tsy manitra soveo Jesosy avoty ao anatin'izay Je suis sauvé par le sang. Tu es mon défenseur. Va pour moi. Et je me rappellerai que tu es tout ce dont j'ai besoin. Tu es celui qui me guérit. Mon remède contre les puissances de l'inconnu.
any amin'ny vatanao zay midarona sy ny kapohana solution parfaite ho anay famonjena anay fanasitranana anay misaotra Jesosy fa nisokatra zay tonga masina mena dia le rano Jesosy latsaka teo Calvarie andevonanao ny fahotana sy ny iniquité ny fahadisoana isan-karazana malédiction dia tsy hita mandrakizay tsony fonanay aminao kosa Jesosy raha nisy fimonomononana tahaka nataondreo taranak'Israely tamin'izany andro zany na fimonomononana nateny ratsy teo amin'ny vava tompo mamindrafo aminay dia mamela anay mba tsy ho aringanao anatin'ny désert zay fa ho tonga amin'ny Kanaana zay efa miprokramenao anay fa olovanay Jesosy eo misaotra amin'reto lehilahy sy vehivavy zay andeha tsy hisy fisalasalana ntsony fa ianao no momba azy ary ianao no aminy amin'ny anara mahery Jesosy avy Nazareta amen fahasoavan'Andriamanitra nato zao fahasoavan'Andriamanitra nato zao anareo amen alleluia teritsika n'Andriamanitra